misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika ka dia manasanao naaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry tompon'Andriamanitra eo mbola velompisaoranao zahay ny amin'ny tompo-taona sy tompon'aina izay mbola omenao anay hatrany. Misaotra koa izay mamaly vavaka anay ary koa mitaona anay amin'ny fianarana ny teninao. Gataka aminao zahay mba hovahanao ny mety ho fatorana rehetra sy ny fisalasalana rehetra misy ao aminay mba hahafahanay manaiky ny teninao ary aoka ianao anazava zany araka ny sitraponao mba ho resy lahatra hatramin'ny fonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fiankofana marina. Fiankofana marina. Asongadin'ny Isaia 40:10 ilay efa nijerentsika omaly ileo lafiny momba ny sabata izay azavain'ny apokalipsy any aoriana. Sady fitsaharana izany no fizahanttoetra ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Ny fitandremantsika ny sabata mipahatokina misy zavatra maro hafa azontsika atao aza rehefa faran'ny herinandro dia maneho fa manolo tenana ho an'Andriamanitra ho ambony zavatra rehetra isika. Ny fitandremana ny sabata andro fahafito fa tsy andro hafa dia maneho ny fanekentsika ny fiandrianan'ny tenin'Andriamanitra ho ambon'izay rehetra mety ho lova-tsofina na fahefan'olombelona. Indrisy fa toa tsy takatry ny Israely marina izay nezahany Isaia nampianarina azy ireo momba ny tena hevitry ny sabata. Naneho fihetsika feno hatezerana mantsy izy ireo rehefa nanasitrana tamin'ny andro sabata Jesosy taona maro taty aoriana. Mila miverina mianatra an'ireo fahalalana fototra momba ny fitandremana sabata koa ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny andro farany. Tian'Andriamanitra ho marina isika amin'izay rehetra ataontsika. Verin'ny Israelita io fahamarinana io indrindra ny mahakasika ny sabata ary manome vahaolana ny Isaia 40:10 sy ny 7 izay manao hoe tsy izao va ny fifadiana izay nkasitrahako dia ny hamando fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehiny zioka sy handefana pahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra moa tsy ny izaran'ny mofonao anoana va sy ny ampiatran'ny oro manjenjena ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy ry imbelona amin'ny namanao ianao. Izany teny izany izay ilain'izy ireo amin'ny fombafomba fivavahana izay tsy misy aina sady foana. Natao ho toeram-panasitranana ireo mijaly sy noana, ireo voailika sy mahantra ny tokantranon'izy ireo. Naverin'i Jesosy tamin'ny mpianana izany hevitra izany ary averiny amintsika ihany koa ankehitriny izay hanasongadinana ny mahazava-dehibe ny fomba fitondran'izy ireo ny kely indrindra. Tsy misy dikany anaty an'Andriamanitra ny fitandremantsika ny sabata raha ataontsika raina azy ny fanamaivana ny fijaliana sy ny fahoriana. Ny fampiarana avy hatrany ao amin'ny 13 sy ny 14 ny amin'ny zavatra tsy tokony atao amin'io andro masina io, tsy miteniteny foana izy tsy manao izay tiana, tsy mandeha amin'ny alalan'ny tena. Feny aza tia tena zany. Ny sabata dia fanaovana fanompo-pitiavana ho an'Andriamanitra sy ny hafa.
manompo an'Andriamanitra ary manompo ny hafa mba ho tonga fahazarana zany ary zany mihitsy ny fomba fitandremana ny sabata ankasitran'Andriamanitra izay anova ny fotsika sy anongotra ny fahotantsika. Izany lesona izany eny hitondra hery ho anao ary ampiverina indray amin'ny tena fitandremana ny sabata marina. Tsarova fa antoerana misy atsika na ny fiangonana iny na tokantrano dia aoka ho toeram-panasitranana andreo izay mijaly sy noana. Ka rehefa tonga ny andro sabata dia isika mihitsy nandray azy ireo hanome sakafo tsy hanililika azy na ny mahantra ihany koa sy ny tokantranon'izy ireo fa hanome izay rehetra ilainy ary koa ankahery azy amin'ny fotoana io. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity dia misaotra anao hatrany dia manarina anay mba ho amin'ny fitandremana marina izahay ka hatsapa ny hevi-dehibe ihany koa anatin'izany ho ianao anie no membonahitra amin'ny zavatra rehetra satria izahay dia fanampidirina ao amin'izany andro masina izany ka ary ianao dia manamasina anay sy mahatonga anay ho iray ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.